Faly mahita anao tafaverina eto indray amin'izao tolakandro izao. Andriamanitra ny ampahery anao indray. Amaky tenin'Andriamanitra isika amin'izao ankehitriny izao dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7:9. Koritianina voalohany toko 7:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia mitory ny filazantsara aza aho, dia tsy misy io reharehako, satria tsy maintsy manao izany. Eny, loza ho aho raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany, dia mahazo valim-pity aho. Fa raha tsy ny sitrapoko kosa, dia natolotra ahy ho andraikitro ny filazantsara. Halleluja. Manaraka an'izany dia vaikitsika ny lioka toko 7:20 andininy 1:20. Toy izao ny vakin'ny teny. 1:20. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe, Tompoko, indri ny farantsanao izay notehiriziko voafono amin'ny mosara. Fa natahotra anao aho satria olona enjana ianao, ka maka izay tsy napetrakao, mitsinja izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy, ny vavanao no hitsarako anao ry mpanompo ratsy fanahy. Fantatrao fa olona enjana ka maka izay tsy napetrako, ary mijinja izay tsy nafafiko. Ko nahoana tsy napetrakao tany amin'ny banky ny volako, ka rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanana. Ary hoy izy tamin'izay nitsangana teo anilany, alao ny farantsa eny aminy ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa hoy ireo tamin'ny tompoko, efa nanana farantsa 10 izy. Fa lazaiko aminareo, izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavaloko tsy manaiky anjakako ireo, dia ento aty ka vonoy eto anatrehako. Taontsika alleluia izany ny zanak'Andriamanitra. Manaraka an'izany dia vaikitsika ny Isaia toko 7:50. Isaia 7:50 ary ny andininy 1:20 dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ahita ny fisasarany fanahiny izy ka ho afa-po, amin'ny fahalalany no hanamarinany mpanompoko marina olona maro, fa izy no nivesatra ny heliko ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe ao, ary zara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, ary natao isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny faotany maro sady nanao fonana ho an'ny mpanota. Halleluja. Farany dia ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 ary ny andininy 7
amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ko ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany, omeo anay mpanomponao ny mba ilaza ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, mba ny anjiranao ny tananao anasitsana sy anaovana famantarana sy fagagana amin'ny anaran'i Jesosy zanakao masina. Ary rehefa nivavaka izy ireo dia niovitrovotra ny trano izay ny angonana, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Halleloia. Ary ny ray fosy fanahy ny maro tamin'ireo zay nina, ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia ray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny hery be no nijoroan'ny apôstôly ho vavolombelony nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Halleloia. Araky ny fitarian'ny Tompo izay efa namafisy ny ray aman-drenitsika hatrany tamin'ny maraina, dia mbola tonga amintsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra manentana antsika mba hitory filazantsara. Tena zava-dehibe izany fitoriana filazantsara izany. Zany no tanjon'ny testamenta vaovao, tanjon'ny baiboly. Izany no tanjon'ny boky maitso, fampianarana manangana kristianina matanjaka ampiasain'Andriamanitra. Zany no tanjony zany. Zany mihitsy no tanjon'Andriamanitra amin'ny antsoina amin'ny antsoina anao. Ka misaotra ny Tompo fa efa be dia be isika tapa-kevitra hitsangana hitory filazantsara ombanao ane Andriamanitra. Na ve mba afaka anao halleloia? Ny fitoriana filazantsara dia zao, didy io. Raha te ho any an-danitra ianao dia tsy maintsy ataonao zany. Raha fa tsy te ho any an-danitra isika dia tsy manao an'izany. Fa didy io. Ny baiboly dia mazava tsara. Korinthianina 1:9-10. Izay ny vakitsika teo, dia mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy misy pentina izany, feno dia feno izany, fa tsy maintsy ozy, tsy maintsy mitory ny filazantsara ao. Korinthianina 1:7-9. Fa na dia mitory ny filazantsara ao dia tsy misy orehareako satria tsy maintsy manao izany aho. Tsy maintsy manao an'izany aho. Tsy Paoly apôstôly ihany, fa izay mpianatry ny Tompo rehetra dia tsy maintsy mitory filazantsara. Ny antony izay iantsoan'Andriamanitra olona anankiray dia mba hitory filazantsara. Ka tiana ambara aminao ry havana fa raha teo any an-danitra ianao dia tsy maintsy mitory filazantsara. Tsy misy fialana hoe za tsy mahita. Ianao mety tsy mahita soratra, fa ianao indray manana vava afaka miteny, afaka manona ny anaran'i Jesosy, afaka mitsangana kalamanjana, afaka mitory filazantsara. Satria didy io. Mety misy ny sasany angamba miteny hoe tsy fanomezam-pahasoavana ana pastera ny mitory filazantsara, fa ny fanomezam-pahasoavana ana dia ny mamafa tokotany. Tsara izany, misaotra anao amin'izany, fa tsy idirany fanomezam-pahasoavana izany. Fa ny zanak'Andriamanitra rehetra ho any an-danitra dia tsy maintsy mitory filazantsara. Ka engany ianao mba ho anisan'izany. Hoy Jesosy any amin'ny Matteo 7
andininy faraparana dia mazava ny tenin'Andriamanitra mandidy ny mpianatra rehetra, mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manao batisa azy aminaran'iray zanaka sy fanamasina, sady mampianatra azy hitandrana ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Tsy vitan'izay ihany, amin'ny marika toko 9:20 mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, mitoria amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia mety hoy izay ngamba ny sasany hoe ry pastera anie zany e. Aiza ny avitan'ny pastera hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra sady ho ary anala kely no any Anosy no ary Mahajanga. Marina raha mba misy zavatra ho vita eto raha izany ny zavatra misy. Fa ny tenin'Andriamanitra ho tenenina dia izay mpianatry ny tompo, izay zanak'Andriamanitra ho voavonjy, izay olona ho any an-danitra rehetra dia tsy maintsy mitory filazantsara. Aleluia. Tsy misy manome safidy mihitsy hoe sao dia mba mety aminao, fa tena didy mandehana any amin'izao tontolo izao. Ary na ny Koritianina 1:7 dia mazava tsara, na dia mitory ny filazantsara tsy misy orereko satria tsy maintsy manao izany aho, tsy maintsy manao an'izany aho. Jesosy dia nibaiko tahaka nandrany ray aho, nandrako anareo koa. Filazantsara ny Jaona 20:2 tahaka nandrany ray aho, andrako anareo koa. Tena didy io ry havana. Ka ny mety aminao dia zao, tonga ny fotoana ekeo ny didin'Andriamanitra. Fa raha manao an'izany ianao dia ho tahian'Andriamanitra ianao. Ka mino ianao fa ny antony nandrana amin'ny fanamasina dia tsy hoe akory hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ka dia hoentinareo miava vary sy mandeha mivarotra. Fa marina fa mety zany ary tsy mety tsy afaka itenentsika amin'ny fanamasina hoe mijanona kely aloha fa zay varotra, fa miaraka aminao any izy fa ambinambina. Rehefa eo anatinao ny fanamasina dia io fanamasina io aloha manampy anao ka misintona client eo amin'ny varotra anao. Fa tsy izay ny tena antondiny, fa mazava tsara asan'ny apôstôly toko 1:9 azo hery nareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasinareo, vavolombeloko eto Jerosalema, Judea, Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Haleluia. Azo antoko mazava tsara fa raha vao tsy mitory filazantsara ianao dia miala amin'ny fanamasina. Tena ratsy zany. Iza mba maniry hitoetra anatinao ny fanamasina? Tsy maintsy mitory filazantsara ianao raha lasa anapavy. Ny mona ihany angamba ny afaka amin'izany, nefa mety afaka manao baikomona ihany koa izy, afaka mivavaka sy mifadianina ho an'izany izy, afaka mitety trano izy ka mitondra taratasy dia asehony olona hoe mibeba fa tianao Jesosy. Haleluia. Tsisy afaka manao fialana isika rehetra izay mbola afaka mandeha, ka ny mety aminao dia ekeo ny didiny rainao izay any an-danitra. Haleluia. Zay manaiky dia manao haleluia. Tena misy voka-dratsy raha tsy manao an'izany tsika. Misy tenin'Andriamanitra zay milaza hoe izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Raha tianao hihinana fahasoavan'Andriamanitra, raha tianao voky ny soa matavy eto amin'ny tranon'Andriamanitra, mandehana miasa ho an'ny tompo raha lasa anabavy. Tesalonianina 2:7-10 zay tsy mihinana aoka izy tsy, zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Zay mahatonga ny olona maimaina tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra, tsy mahatsapa na inona na inona, miezaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mivavaka, mikely ainy, kanefa tsy mandaitra, tsy mahazo anjara mihitsy ilay olona, satria nahoana manohitra tsy hitory filazantsara izy. Tena zava-dratsy zany. Ny faniritsika dia zao, isaky ny tonga eto ianao dia voky ny soa sy ny matavy ianao raha lasa anabavy.
ka na dia zaka iosy foana aza nitoriana aminao eto isan'andro isan'andro a dia mahery foana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika aleloia zany. Na dia zaka iosy foana aza isan'andro isan'andro dia matsapa hery foana ianao. Misy zava-baovao azonao ndray. Asa mba kivy mihitsy ravana mamaky baiboly reray anao mamaky hoe zaka iosy tonga dia efa dinganinao. Mamadika koa Goliata sy Davida dinganinao. Fa vakio fa isaky mamaky anao anao dia misy are-pasoavana. Ary na dia misy pasteur 30 aza samy mitory any zaka iosy fa samy manana ny fahasoavany daholo. Tsy makaleo zany satria nahoana manatanteraka ny didiny ray ianao voky mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Matahotra ianao ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Atahotra ianao anie ny devoly raha lasa anabavy. Ka tena ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe losako. Mpatahotra izany na dia miteny an'izany azy ohatrany tsy tiako tenenina mihitsy. Mampatahotra izany. Loza ho aho raha tsy mitory ny filazantsara aho. Na dia mitory ny filazantsara za tsy misy rehareko satria tsy maintsy manao izany aho. Loza ho aho raha tsy mitory ny filazantsara. Tsy tiako hisy loza eo amin'ny fiainako riavana. Tsy tiako izany. Mino koa aho fa tsy tianao izany. Ka zao ihany mitoria amin'ny filazantsara. Aza asiana zavatra misakasakana anao fa tena ratsy mihitsy zany hoe ray mpianakaviana tsy mety mitory filazantsara izany. Tena manimba fiainana izany. Manimba ankonana izany. Tena manimba zavatra izany. Ka mampahery antsika ray mpianakaviana. Nareo no andron'ity fiangonana ity. Mandehana mitory filazantsara rahalahy dia ho tahian'Andriamanitra ny ankonanao. Tahian'Andriamanitra ny taranakao. Ary ny batisa amin'ny fanamasina dia eo aminao mandrakariva. Raha marina izany dia manao aleloia isika. Tena ratsy io tsy mitory filazantsara io. Trosa io. Ary ny olona mitroso tsy mahavita troso dia misy famaizana miandry azy. Ary ny ray aman-drenitsika dia miteny hoe aza mba mitrosa amin'ny rahalahinao sy ny mpiara-mivavaka aminao fa ambakambakainao fotsiny izy. Fa rehetra trosanao mandehana amin'ny banky rehefa tsy mahavita ianao migatra. Dia hitanao tsara zany fa tsy miala maina mihitsy. Ka zany ny ampazavana azy zavatsara nofo. Vao maika ve fa tsy ho sara-panahy. Ianao no vonjeny Jesosy. Ianao nantsoiny Jesosy. Dia eritreretinao ve zany fa ho ampiadanina fotsiny eto zany ianao. Ho tambatambazina sy ho safosafona. Sy ho ampanaovina aleloia sy amenna. Sy mambra. Sy ariavana. Tsara dia tsara daholo zany rehetra zany ary misaotra anao a. Fa za dia tena resy lahatra mihitsy hoe mahafinaritra ny aleloia eto Akorondrano. Ny aleloia eto Akorondrano zao manambaka ny aleloia any ambanivohitra. Dia tena faly aho. Misy le rangana karazay miteny hoe faly aho, tena faly aho. Ka za koa tena faly. Mpanompon'Andriamanitra koa tena faly. Ka tsara zany ary misaotra anao. Io ane rehefa tsy hanao aleloia zay ka moa azonao atao nininina ianao. Fa matoa ianao manao aleloia dia mamanga ianao Andriamanitra. Ka tsara daholo zany. Fa ny tena antony ireny toriteny hatramin'ny ela ireny, fampianarana ireny, vavaka ireny, vavaka ho an'ny marary ireny, fafany ianao mba marary, antsona indray ianao manantona aty, entina mambavaka, fifadikany ny tanjona riavana, atonga anao kristianina matanjaka, ampiasaina Andriamanitra. Manao aleloia mafitsika amin'izao ankehitriny izao. Karazana ty tsy mitoriteny ianao. Dia mafy ny fitsarana antsika. Ary na dia tokony ho tafiditra any amin'ny lanitra aza. Dia izy mpanota be dia be ifiopioka any amin'ny elo hoe alefaso makatiry. Alefaso makatiry. Tsy ekena io. Tsy nitoriteny taminay io. Ty
tia tena io, tia vola io, kamo io, mitady hanavitra ny tenany fotsiny hoe ho any an-danitra, tsy miraharaha fanan'olona. Jesosy aza maty, Jesosy aza nolefonina, Jesosy aza nandehandehananao soa. Ny hanina ny Jesosy dia ny mitory filazantsara, ka maninona isika no anajanatsa tena hoe aleony mahantrahatra ihany manao an'izany, na hoe aleony manamanana ihany manao an'izany. Tsy ariavana fa samy ilaina daholo ny sokajin'olona rehetra zay tonga eto. Andriamanitra ny nanao ny manana, Andriamanitra ny nanao ny tsy manana, navelan'Andriamanitra izy zany, ary Andriamanitra mahafantatra zay fitondrany ny fiainanao. Fa ny mety aminao dia zao, mitory filazantsara lasanapavy. Jesosy mpanjaka aza mitory filazantsara. Dia iza loatra zany isika? Mpanjaka ny Etiopiana? Sa namana boka sika? Sa iza loatra sika? Ry havanao, tena te hanery anao ny fanamasina hitory filazantsara. Tena zay mpanompon'Andriamanitra korazo ny terenanao dia tena ny terena. Fa za aloha dia mino fa efa manery anao ny fanamasina. Ary efa be dia be ny resy lahatra eto, ka noho izany dia ho tanterana ny tenin'ny ray aman-dreny, tory filazantsara tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia ny pasitera koa aza dia mitsangana eny Analakely mitory tena amin'ny anaran'i Jesosy, mikapakapa amin'ny anaran'i Jesosy, satria nahoana zay ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe anovokovoka fotsiny ato am-piangonana ato fa hidina ny ankalamanjana, tory filazantsara. Mety hoe zandra lasanabavy eo, ka tena ratsy. Ny Baiboly dia miteny arak'ilay vaky tenitsika teo, Luka 7:20, mandra-to mandra-piaviko, nomena farantsa izy, tena mampalahelo, nataony tanaty mosara. Jerevana hoe zany avonavony, ianao olona henjana ianao, ianao mijinja amin'ny tsy namafazanao, maka amin'izay tsy napetraka ao, nataoko tanaty mosarana ianao, dia tsy vitan'izay fa mbola miavonavona hoe inona ianao, sady efa tsy nanao mbola miavonavona. Tezitra ny mpanjaka, ny vavanao no itsarako anao ry mpanompo ratsy sady malaina. Fantatrao fa olona henjana ka naninona tsy naterinao tany amin'ny banky. Sa nireraka namonjy anao, ny rako ny nalatsako. Ianao zany dia tsy hiasa mihitsy, ianao zany dia hotahina fotsiny zany anao, hositranina fotsiny zany anao. Dia lasa ianao indray zany zao mpanjaka. Izy tokony mpanompo indray, izy lay lasa mpanjaka. Angatahana daholo hatramin'ny gisa sy ny ganagana hoe arovy Andriamanitra ny gisa sy ny ganagana sy ny kisoa sy ny magazin sy ny fiarakodia. Andriamanitra zany ny mpanompo, fa izy indray no mpanjaka. Raha lasanabavy ao, isika dia tsisy anao an'izany na dia ray, fa metsika voninahitra Andriamanitra, izy ny mpanjaka, isika no mpanompo. Halleloja. Ka engany mba samy enery tena sika zanak'Andriamanitra, fa mahery vaika ny tenin'Andriamanitra. Sambory io, mpanompo ratsy sady malaina, vonoy eto anatrehako io, atsipazo any amin'ny fikotrio anify io, any amin'ny fitaomana iny. Ary ny talenta zay eny an-tanany, farantsa zay eny an-tanany, omeo an'ry manana folo ry. Fa zay manana dia mbola mena, fa zay tsy manana na dia ny kely nanana aza esorina aminy. Tsy vitany hoe vonoina eto anatrehako, vonoina ny fonony, vonoina ny famasinana, vonoina daholo ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana. Ary tsy vitan'izay fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe zay ananany koa hoesorina aminy, hoesorina aminy ny vola, hoesorina aminy ny fahasalamana, hoesorina aminy ny anjely. Sanatria amintsika ny zandra lasanabavy o, fa ny mety amintsika dia zao, andao hiasa ho an'i Jesosy. Zay manaiky an'izany dia manao halleloja. Mahafinaritra mihitsy ilay tenin'ny ray aman-dreny teo hoe nanamaro isy. Ianao ne na dia mitsangana eo fotsiny ianao fa efa mety zay e. Tahaka ny miteny hoe zany mihitsy, marina mihitsy zany. Ary io mihitsy ny nahavoavonjy ahy io. Teny ankalamanjana ny namangin'Andriamanitra ahy miaraka amin'ny kasikety, ary ny masoko tena ny takoniko tao mihitsy.
tsemboka ohatran'ireny tondrana rano reny ary niala daholo angamba ny devoly tazona megafona jereny namana rehetra fa tena saotrany tompo fa nanomboka teo aho dia niova ny fiainako ary tsy mbola niala tamin'i Jesosy. Halleloja. Tena zava-dehibe io ry havana, ka engany mba ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ny hiditra amin'ny tokantranontsika, fa tsy sanatrian'izany fa tezeran'Andriamanitra. Ka noho izany ry havana dia zao andao hitory filazantsara. Halleloja. Iza ny vonina hitory filazantsara? Raha vonina hitory filazantsara ianao dia milaza marimarina aminao aho fa tena andray tombontsoa goavana ianao, ho faly ianao. Araka ny volazan'ny asan'ny apôstôly 5:1-7 niala teo amin'ny sinetriona izy ireo sady faly satria mendrika hitondra fahafambaraka noho ny anaran'i Jesosy. Faly. Mba tianao ve mba azo fifaliana amin'izao fa andronao izao? Ry tanora, raha tianao tsy ho lavo, mitory filazantsara. Tsy ho resinao mihitsy ny fahotana, fijangajangana, filana eto amin'ity tany ity, tany maizina ity, be devoly, be fakapanahy. Solomon nazalavo, David nazalavo, ho aiza isika? Raha tianao mpandresy, mitory filazantsara. Halleloja. Fa ny fanaka tsara dia zao tsy maintsy arovan'Andriamanitra. Ny fanaka tsara dia zao tsy maintsy ho pairezan'Andriamanitra. Ny fanaka tsara dia zao tsy maintsy karakaraina isan'andro isan'andro. Raha mety ianao dia vonina hikarakaranao Jesosy. Ho faly ianao. Ozy ny mpianatra hoe tompo niverina tamin'ny fifaliana izy ireo, na dia ny fanahy ratsy aza dia manaiky anay noho ny amin'ny anaranao. Niverina tamin'ny mpifaliana indray ny mpianatra fitopolona ka nanao hoe tompo na dia ny devoly aza dia manaiky anay. Lioka 10:7. Faly. Io fifaliana io ry havana dia tena zavatra ilaina io amin'ny fiainana na amin'ny asa izay ataonao. Ianao tsy manam-pifaliana, alahelo lavo ao amin'ny tokantrano, tsy alina, tsy atoandro, dia ampifaly anao Jesosy. Dia ana mitory filazantsara, dia hirotsaka ao anatinao ilay fifalian-danitra, fifaliana tsy mety ritra, fifaliana miboiboika, mandresy ny tafitra, mandresy ny adi-penana, ary dia zao hitondra fahasalamana eo amin'ny fiainanao izany. Ho sitrana io aretim-ponao io, ianao mora tahitaitra io, ianao mora tezitra io, ho sitrana io amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino an'izany dia manao halleloja. Izany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay mitory ny filazantsara dia zao mahazo fivelomana avy amin'ny filazantsara. Koritianina 1:7-4. Mba tianao ve Andriamanitra hanampy anao amin'ny fivelomanao? Atsangana aloha ny tanan'izay mba teo sahiran-dava hoe tsisy na dia ray aza, ary izay mba teo afaka amin'ny fahasahiranana dia mba ampian'Andriamanitra. Zao ny vahaolana mitory filazantsara. Raha mpianakavianao aza-pijaliana io zanakao io, tsy nateraka ao am-pijaliana ny hoe izy io dia anaka dia zao ny anjarantsika fa dia mahery aza. Dia tsy misakafo alatsinainy, tsy misakafo talata larobia, dia misakafo kely lakamisy. Ry havanao, aleo ialantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Izay mitory filazantsara mahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Raha manana ianao dia mbola hanana ianao. Halleloja. Dia hanatanteraka ny fanirinao Andriamanitra. Halleloja. Izay mino an'izany dia manao halleloja. Ny Baiboly dia miteny hoe tsy nisy nanana ny tsy ampy teo izy rehetra. Asan'ny apôstôly 4:4-7. Tsy nisy nanana ny tsy ampy. Ampy daholo, menabolo ampy, kiraro ampy, kapa ampy, stylo ampy, kaye, sarin-doha ampy, pocket, batterie, panneau solaire ampy. Satria nahoana mazoto mitory filazantsara. Mba tsy tenenako hoe roplanina dia leo amin'ny teny andreo zavatra madinidinika ireo. Ka zao fotsiny ihany
mitory filazantsara raha lasa anabavy. Fa tena misy tombontsoa lehibe. Tena matiantoka ny olona tsy mitory filazantsara. Ary dia zao, ny tena zavatra mahafinaritra dia zao, hirotsaka aminao fanamasina. Mazava tsara ilay vaky tenintsika teo. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy 7:20. Mazava ny tenin'Andriamanitra, koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany, omeo anay mpanomponao mba ilaza ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Halleluja. Tena nitaraina mihitsy. Tsisy fangatahana hoe zavatra afo, fa tena maniry hoe mba omeo fahasahiana zay, hitory filazantsara Tompo. Jereo ny fandrahonana, omeo anay mpanomponao ilaza ny teninao amin'ny fahasahiana, omeo fahasahiana zay. Aza fiala voasakana izay, hainjiro mihitsy ny tananao, hiara-miasa aminay, hanasitranana ny marary, hanaovana famantarana, fagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zavatra isaorana an'Andriamanitra rehefa mangetaeta fitoriana filazantsara ireto zanak'Andriamanitra reto, na dia nenjehana aza, na dia nosakana aza, tsy voasakana mihitsy eny. Ary dia rehefa nivavaka izy ireo, dia ozy ny asan'ny apôstôly 4:1-3 hoe rehefa nivavaka izy ireo, dia niovitriovitra ny trano izay niangonany, feno amin'ny fanamasina izy rehetra, ka nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Halleluja. Zany hoe rehefa mangetaeta mitory filazantsara ianao, dia mbola ny ampitoriana filazantsara ianao, rotsaka aminao ny fanamasina. Indrindra moa fa rehefa ty ampiangonana ianao, tena mahatsapa herin'Andriamanitra ianao, handramoka izao tsara Jehova, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Halleluja. Misy amintsika angamba tsy mba mahatsapa famangin'Andriamanitra mihitsy, hatramin'izay mbola niainana tsy mba nahatsapa an'izany hoe ahoana zany fanamasina izany. Mandehana mitory filazantsara, hamangy anao Andriamanitra. Halleluja. Atsapa ny fanamasina miasa ianao, ary ireo falemenao rehetra ireo dia hiala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ka tena zava-dehibe. Ny asan'ny apôstôly toko 1:4 dia miteny hoe azo herinareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ho vavolombeloko. Zany hoe rehefa manatanteraka an'izany fitoriana filazantsara izany ianao, dia tombo ny fahasoavana aminao, tombo ny herin'Andriamanitra aminao, fahasoavana manampy fahasoavana, herin'Andriamanitra manampy herin'Andriamanitra. Ho lehilahy mahery, vehivavy mahery ianao, tsisy marombaka anao eo amin'ny tanan'i Jesosy. Halleluja. Iza ny vonina hitory filazantsara amin'izao ankehitriny izao. Ry havano, ny sasatra ane Jesosy e. Zany ane vaky tenintsika teo hoe ahita ny fisasarany fanahiny izy ka ho afa-po. Mba afa-po aminao ve Jesosy? Mba mahatsapa venao fa afa-po aminao Jesosy? Mba afa-po aminao ve Andriamanitra ray? Mba tena manao an'ilay antsony antsonanao ve ianao? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe sy anareo no nifidy aho, fa zaho no nifidy anareo, nanendry anareo andeha sy amo ary areta ny vokatrareo. Jesosy no nifidy anao. Ahoana moa ny fomba nialanao tamin'ny toka, tamin'ny sigara, tamin'ny devoly? Fa Andriamanitra mihitsy no nifidy anao, nanafaka anao, ary ny antony nanafana anao dia ny mba ho irahana hitory filazantsara amin'ny firenena rehetra. Tena nijaly Jesosy, nialitra ny vokatry ny fahotanao, ary dia mba nifidy anao izy, satria manantena Jesosy fa ianao dia olona manetry tena, manantena Jesosy fa ianao dia olona mankatoa, dia nifidy anao izy. Ka engane mba hahita ny fisasarana izy, dia mba ho afa-po aminao ane Jesosy ranabavy, dia mba ho afa-po aminao ane Jesosy rahalahy. Halleluja. Fa rehefa afa-po aminao Jesosy na dia izay tsy nangatahinao, omena anao izany. Zany ane voalaza ny tenin'Andriamanitra e, tsy anareo no nifidy aho fa zany no nifidy anareo, nanendry anareo andeha amo, amokatra fanahin'olona, taona fanahin'olona,
hanafitra fanahin'olona ary na inona no angatahinareo amin'ray amin'ny anarako dia omena anareo izany. Aleloia. Tombontsoa lehibe ho an'izay mitory filazantsara. Na inona angatahinareo amin'ny ray amin'ny anarako dia omena anareo izany. Fa ianareo aloha dia mila mandeha, mila mamoy anareo. Dia na inona angatahinareo omena anareo izany. Mijery anao Jesosy ankehitriny, manao ahoana ny hevitrao, manao ahoana ny ao anatin'ny fonao, manao ahoana ny fanapahan-kevitrao. Mety andaitra aminao ve ny fanetanana teto hatramin'ny maraina, sa ve dia mety sy mandaitra izany, fa dia ny ataontsika ihany ve ny ataontsika. Engane hamanganao ny fanamasina. Jesosy mijery anao, tsy afaka manery anao, manambitamby anao, miangavy anao. Itsika indraindray dia manome tsiny an'ireny olona misy dahalo voavonjy ny ray andro dia nitory filazantsara anarakely. Dia inona koa io iny dahalo? Ka itsika olo marona tsinona tsy mihetsotra, tsy hetsika ve ny dahalo? Ka aleo mihitsy isika olo marina ny hetsika raha lasana pavy. Aleo ianao olom-boafonjy hanetsy tena, hakatohan'Andriamanitra. Mijery anao Jesosy, ahoana ny fanapahan-kevitrao. Ary na iza tapa-kevitra hanetsy tena androany, na lehilahy na vehivavy, na mpiteny zava-maneno, na mpiandrakitra atao am-piangonana, seko lehilahy zazalahy, seko lehilahy vehivavy, ny rehetra tanora. Ka hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao fa misy fanapahan-kevitra hitory filazantsara ianao, hanetsy tena ianao, hiala amin'ny hevitra tsika dia milaza aminao aho, hamangy anao Andriamanitra. Ny Baiboly dia miteny fa tsy misy fetrany ny fanomezan'Andriamanitra ny fanamasina. Nomena ny fanamasina ianao tamin'ny Pentecoste, nomena ny fanamasina ianao omaly, nandray ny fanamasina ianao tamin'ny maraina. Ary raha tapa-kevitra hitory filazantsara ianao androany, omena anao ny fanamasina raha lasana pavy. Ho pirofo fa Andriamanitra dia makasitraka izany fanapahan-kevitra ao izany. Mba mety misy tapa-kevitra ve eto ry havana malala? Ny mpiandra tena tapa-kevitra mihitsy. Ankehitriny tompo, jereo ny fandrahonany, tsy mety aminay izany, tsy mitory filazantsara izany. Omeo anay mpanomponao, ny mba ilaza ny teninao amin'ny fahasahiana, mba ny anjeranao amin'ny tananao, manafa fahagagana. Vavaka izy ireo, hitan'ny Jesosy ny tao anatin'ny fony, hitan'ny Jesosy ny tao anatin'ny saina. Inona ny voalaza ny tenin'Andriamanitra? Ary rehefa nivavaka izy ireo, niovitrovotra ny trano izay nangonany, feno ny fanamasina izy rehetra. Te amenanao amin'ny fanamasina Jesosy. Eo atanan Jesosy ny diloilo raha lasana pavy. Eo atanan Jesosy ny hery, ny fahefana. Afaka mameno anao izy. Ka na izy manana faresen-dahatra, manana etaeta, manana fanapahan-kevitra. Vonina Jesosy, hanositra anao Jesosy androany. Engane mba hirehitra eny amboniny lohantsika tsirairay avy lay afo ny fanamasina. Halleluja. Ka noho izany dia misy tenin'Andriamanitra hoe iza no hirakay, iza no irahanay. Saotra n'Andriamanitra fa nisy lehilahy anankiray tao izay nilaza hoe ity aho, iraho aho. Halleluja. Ary tamin'izany fotoana izany hitan'Andriamanitra ny etaeta tao anatin'ny Isaia. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny etaetany dia tapa-kevitra Andriamanitra fa nakavaina afo tamin'ny tandra teo ambonin'ny altara, natahaka tamin'ny vavany izany. Ary dia niaraka amin'izay natio izy, ilay afo ny fanamasina ry havana. Raha misy fanapahan-kevitra ao anatinao dia ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny vavantsika izany vaina afo avy any ambonin'ny altaran'Andriamanitra izany. Raha oviana androany amin'iza amin'izay tapa-kevitra. Aoka anao aleloha izay tapa-kevitra amin'izao ankehitriny izao. Mba ho be dia be ny ry havana ny an'olo tena hoe ity aho, iraho aho Jesosy aho, ity aho, iraho aho Jesosy aho. Ahoana ny hevitrao ranabavy, ahoana ny hevitrao rahalahy. Misy tapa-kevitra ve eto, misy manana etaeta ve eto. Ry havanao, ny faniritsika dia izao, tsika rehetra ireo miray saina, tory filazantsara. Anao ny asan'Andriamanitra, manana fanantenana, fenoana hery ianao, fenoana fahasoavana ianao, fenoana fanamasina ianao.
ndray batisa amin'ny fanamasina ianao ary hitahiry ianao hatramin'ny farany Jesosy. Haleloia. Ny raiko miasa hozy Jesosy, zako miasa. Raha tena misy rainao marina ny an-danitra, ataovy ny asany rainao. Aza misy zanakadala mihitsy eto na dia ray azy, fa engane mba ho sasa endry daholo tsika rehetra. Raha misy rainao marina ny an-danitra, ataovy ny asany rainao. Malahelo Andriamanitra ny amin'ny fanahin'olona sy dia sitrapon'ireny olona ireny any ariavana, miainao anatin'ny fijaliana, miainao anatin'ny fahoriana. Fa izao tsy mahita lalana izy, tsy isy olona afaka mba manampy azy. Ka zanona ny tanana anao, aza tia tena ariavana, aza dia tia vola loatra, aza dia tia fafinaretana loatra. Manomboka androany izao mivavaha mihitsy ianao, manolora tena ianao, eo anatren'Andriamanitra. Mitady anao Jesosy, mitady anao Andriamanitra, mitady anao ny fanamasina. Miangavy anao izy amin'ity takariva ity. Raha manaiky anao ho fenona amin'ny fanamasina ianao. Haleloia. Iza mba mangetahetanao ny asan'Andriamanitra? Aoka hitsangana izay mangetahetanao ny asan'Andriamanitra amin'izao ankehitriny izao. Dia aoka nandra-tanana ianao any olo tena amin'ny Jesosy amin'izao ankehitriny izao. Na lehilahy na vehivavy na iza tonga eto ka tapa-kevitra hanao ny asan'Andriamanitra, dia aoka nandra-tanana ianao ary aoka hivavaka avetsana ianao amin'izao ankehitriny izao. Mibeba amin'ny Jesosy ny tamin'ny andro lasa rehetra tsy nanaovanao ny asan'Andriamanitra. Mifona amin'Andriamanitra tamin'ny herinao izay lany tamin'ny zavatra maro samihafa, tsy natokanao nanaovana ny asan'Andriamanitra. Ankehitriny mamindra fo aminao Jesosy, samia mibebaka, samia mibebaka amin'ity takariva ity. Sotran'Andriamanitra fa mbola tsy maty fo amanaina isika, mbola velonaina somatsara, indrindra fa ianareo tanora, indrindra fa ianareo olon-dehibe, raim-pianakaviana vehivavy lehibe. Men'Andriamanitra tombon'andro, samia manolo tena amin'ity androandroany ity, fa mandendeny amintsika ny Jesosy amin'izao ankehitriny izao. Mandinika ny tsirairay avy, mandinika ny tsirairay avy, hatrany andrefana varitra atsimo, eny afovoany eny, ny aty aloka atery ariana ery. Mandinika anao Jesosy, iza daholo ny vonona anao ny asan'Andriamanitra, iza daholo ny vonona anao ny asan'Andriamanitra. Raha misy olona tapa-kevitra anao ny asan'Andriamanitra eto, dia hikasika anao Jesosy amin'ity androandroany ity, hameno anao amin'ny fanamasina sahady Jesosy, mba ho pirofo fa tena mankasitraka zany fanapaha-kevitra zany Jesosy. Engane mba tena be dia be ny resalahatra amin'ity androandroany ity, samia mivavaka, samia mibebaka amin'izao ankehitriny izao. Aleluia, aleluia. Sotranao zay Jesosy eo amin'ny